Andriamanitra ny fiadanana mbola ampitombo lalandava ny fahalalana azy ao anatintsika dia ny fahalalana azy ho tompo sy mpamonjy. Amen. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo no voarakitra ao anatin'ny perikopa anio ho an'ny fanekena taloha. Andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Raha bangona ny voalaza ny io bokin'ny mpanjaka io ka entina makety amintsika afindra dia amin'ny fiainantsika dia miresaka ny amin'ny antsoina hoe manahoana moa zany ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra zany, ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra zany no azoko hibangona ity texte lava be ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo ity. Fanontaniana dia ny hoe mbola misy vokany eo amin'ny fiainantsika ve? Mba misy vokany eo amin'ny fiainantsika ve ifandrenesantsika io tenin'Andriamanitra io izay rentsika isan'andro? Ary noho ny teknôlôjia ary moa zany dia efa mihitatra ny fahandrenesana ny tenin'Andriamanitra, mahitsika mandrentsika sy mahitsika amin'ny télé, mahita sy mandrentsika amin'ny radio, mandrentsika amin'ny alalan'ny radio, afaka mitondra nyreny fitaovana kely na ny telefony any amintsika azy, afaka mamaky MP3 na MP4 azotsika reketana nyreny tenin'Andriamanitra reny. Fa misy vokany eo amin'ny fiainantsika ve zany? Ny vokatra nandrasan'Andriamanitra tokoa ve no tonga sa zavatra hafa? Mampalahelo mantsy indrisy. Misy olona milaza fa miorina tsara amin'ny finoana, manana ny tenin'Andriamanitra, kanefa dia milatsaka ho anisan'ny olona mpanamary-tena, ny mitsaratsara foana ny hafa, be tsara velatsia amin'ny lafiny rehetra, zay tsy ianao tsy zany mahalala an'izany fa isy ny tompo ny tena mahalala an'izany. Tahaka ny fariseo izay hitan'ny tompo. Namanohy ihany ny zavatra nataon'ny zokona ny razana teo aloha. Ny Israely eto amin'ity mpanjaka faharoa ity dia efa 50 taona tany ho any. Efa nitenenan'Andriamanitra zavatra petsaka tamin'ny Israely. Fa sendra ny kirakira nandaminy nantaon'ny tempoly ny mpisorona be no nahita n'ity boky ity. Revony eo amin'ny toko eo aloha fa nahita boky ry zareo. Ary io boky ity io, ny mpandinika ny soratra masina moa, dia milaza hoe ny apahany betsaka amin'ny Deutéronomie io, boky hitan'ny mpisorona be io. Ary dia nasain'ny mpanjaka no vakiany zany. Dia ahoana moa ny voalaza n'ilay andininy voalohany faraika ambin'ny folo azafady ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo manao hoe ary rehefa maninona izy? Ary efa ren'ny mpanjaka ny teny tao amin'ilay boky ny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy. Ny moa dika ny teny hoe nandre. Teny hoe nandre dia hoe niaino, mianatra, makatoa. Fa mikotaba ihany koa ny dikan'io. Zany hoe misy bruit ozy izy ny teny vahiny. Misy zavatra renin'ny olona rehetra ao anatin'io. Misy zavatra, misy akony fandrenesana n'io tenin'Andriamanitra io. Ahoana ny alalàna fa tena nandreny tenin'Andriamanitra tsika, zany hoe niaino, nianatra, nakatoa an'izany tenin'Andriamanitra zany, misy akony tokoa amin'ny fiainantsika zany. Ny voalohany dia izao, ny fibebahana marina. Fibebahana marina. Zay no alalàna fa tena nandreny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray. Fa rehefa ren'ny mpanjaka ny teny tao amin'ny boky ny lalàna dia naninona izy izy? Naninona ilay mpanjaka? Nandritra ny fitafiana. Endriky ny fibebahana sy ny fanetretena lalina zany nataon'ilay mpanjaka zany. Dikan'izany dia izao, hita ety ivelany ny resaka fibebahana io. Zavatra miafina ao anatin'ny olona fotsiny ao fa piseho ety ivelan'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Rehefa miresaka hoe fitafiana ianao, inona moa ny fitafiana? Haingo, ny fitafiana aro-enatra, zany natao hoe fitafiana. Ka ny hoe mandritra ny fitafiny dia tsy mitandro enatra sy voninahitra ny dikany.
tsy nitandrovana ntsony ny mahampanjaka, tsy nitandrovana ntsony ny fitafiana. Lepa aminany vavy zay nanontaniana dia vadin'ny mpitana ny fitafian'ny mpanjaka, fitafian'ny lapa. Ary misy an'izany daholo ny fanjakana rehetra na amin'izao fotoan'izao azy. Misy mpikarakara ny fitafiana io fa tsy hoe mandeha ho azy eny reny filoham-pirenena na filoham-panjakana reny, fa misy mikarakara an'ireny, karazana dressing efa mandeha amin'ireny amin'ny lafiny protocolaire ozy izy ny fiteny. Ka ny fibebahana lesahana eto dia fibebahana marina, zany hoe hita ety ivelany. Teo amin'ny testamenta taloha teo hoe mibebaka, dia hoe manapa-kevitra. Ary rehefa miresaka ny Deutéronomie, itsika dia ny hoe zay miaino ny tenin'Andriamanitra dia mahazo fahasoavana fitahiana, zay tsy miaino dia voaozina. Ka teo amin'ny testamenta taloha ny atao hoe mibebaka dia miezaka manao ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny atao hoe mibebaka. Fa aty amin'ny testamenta vaovao, rehefa mamaky ny testamenta vaovao ianao, ny atao hoe mibebaka dia izao manaiky an'ilay tsy nitandroenatra mba hanafa-pahotanantsika dia Jesosy Kristy. Atao hoe mibebaka zany dia manaiky an'ilay tsy nitandroenatra hoy ny voalazan'ny soratra masina, Hebreo 12:12. Fa izy dia tsy nitandroenatra mihitsy hanaisotra ny otatsika. Ary mba hampanakery ny fibebahantsika dia ilainy izay nandray an'i Jesosy Kristy izay. Ary io ny fototry ny finoantsika, resahantsika tamin'ny fidirana faharoa io. Ny fibebahana marina tsy fanahy manetry tena fotsiny na fampijalia tena, fa ny fananana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, zany hoe fananana an' Jesosy Kristy no tena fibebahana marina. Ao aminy no misy ny fanantenana, mba ho voavela eloka. Ao aminy ihany no misy ny fanantenana, voavela eloka. Ary amin'izany ny fibebahana sy ny famelan-keloka dia tsy zavatra reniny sofina fotsiny na zavatra lazain'ny vava, fa misy zavatra tanteraka ety ivelany zany, iainany zany, ivelomany zany. Ary raha eo amin'ny fibebahana nge zany nge no dikan'ilay teny eo amin'ny Matitoko 4:4 hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay miloaka ny vavan'Andriamanitra, zany ny tena dikany. Ka ny tenin'Andriamanitra dia misy vokany be eo amin'ny fiainantsika. Inona vokany? Fibebahana marina no tena vokany. Fa misy ihany ary be dia be ny olona zay mandray ny tenin'Andriamanitra milaza fa nandray ny tenin'Andriamanitra, kanefa dia tonga amin'ilay voalazan'ny Jeremia ao amin'ny Jeremia 4:20 manao hoe efa nandray ny tenin'Andriamanitra eny nefa tsy natahotra akory reo na nandritra ny fitafiny na ny mpanjaka na ny mpanompony rehetra zay efa nandray zany teny rehetra zany. Mpanjaka hafa ndray moa zany resahany io fa tsy ijosy ahy resahany eto amin'ny perikopa akory. Misy olona efa mandray zao tenin'Andriamanitra, mahalala zao ny eo ambadiky zany tenin'Andriamanitra zany, ny zava-doza zay mety hitranga noho ny fandavana an'Andriamanitra, noho ny ady atao amin'Andriamanitra, noho ny tsy fanekena an'Andriamanitra. Fa dia minimikipy ihany, minimanota ho ny voalazan'ny soratra masina. Fa ny olona tena nandray io tenin'Andriamanitra io dia mibebaka marina, ary dia vonina hakatoa ny tenin'Andriamanitra izy, ary tena vonina andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Zany no fibebahana marina. Faharoa, ny ahalalako fa nandray ary nandray sy nianatra ny tenin'Andriamanitra aho dia mila hevitra amin'Andriamanitra. Ny olona tena nandray an'io tenin'Andriamanitra io dia mila hevitra amin'Andriamanitra. Naniraka ny mpanompony anontany an' Jehovah Josia, tatsika eo amin'ilay perikipy zany. Ary ny mpanjaka nandida ny Ilikipy, Sorona sy Aikama, zanaky Safana sy Akbora, zanaky Mikaia sy Sefana mpanoratra, ary Asaia, any hoe mpanoratra zany dia sekretera zany, karazana sekretera d'État zany olona zany, mpanompon'andrina hoe mandehany ianareo manontania an' Jehovah aho. Fa fanaonao teo amin'ny Israely moa zany hoe mandeha manontany an'Andriamanitra zany. Ary nisy ihany teto amintsika mpanompon'Andriamanitra zay azo nanontaninana zany, fa lasa lodimandry moa zany olona zany. Betsaka ny olona manontany hoe ahoana ny hevitr'Andriamanitra? Fa azo anontanina foana ny hevitr'Andriamanitra. Aiza no anontanina ny hevitr'Andriamanitra? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no hakana ny hevitr'Andriamanitra.
teny hoe manontany moa zany de hoe mitady hevitra maka hevitra ianao tena mandeha mihitsy dia misikotra hoe inona no tena sitraponao mitady ny sitrapon'Andriamanitra zany raha lazaina amin'ny teny tsotra kokoa ny tena mpanompon'Andriamanitra makatoy ny tenin'Andriamanitra nandray an' Jesosy Kristy ka kristianina marina dia tsy mandeha amin'ny hitsy ny lohany fotsiny rehefa manao zavatra na mikasa anao zavatra na efa mahita ny tenin'Andriamanitra ny zava-doza mety hitranga eo amin'ny fiainana na fahasoavana mety hitranga eo amin'ny fiainana fa manontany ny sitrapon'Andriamanitra manontany ny sitrapon'Andriamanitra tsy olona mizotra fotsiny amin'izao tsy manana taridalana tsy manana tondrozotra fa tena manontany inona ny sitrapon'Andriamanitra ary zay natonga ny Jakoba ilaza hoe Jakoba 4:5-10 raha misy fikasanao izy eo aminao ho ataonao dia aleo manao hoe raha sitrapon'Andriamanitra ka velona zay dia ataonay zao na izany Jakoba 4:5-10 aza mandeha tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra da io ataontsika io azy ataontsika andavanandro andeha hiasa tsika dia manontany inona ny sitrapon'Andriamanitra zany araka ny efa voalaza teo manontany ahoana ny fomba fanontaniana endrika anankiroa na azo anontanianan'Andriamanitra atao fampianarana zany nivavaka ny fanontanianan'Andriamanitra afaka miresaka amin'Andriamanitra tsika afaka manontany an'Andriamanitra tsika bitsika amin'Andriamanitra tsika hoe Andriamanitra inona ny sitraponao misy ke zavatra manahirana indraindray raha tsy mivavaka tsika dia sahirana misy zavatra maro takan'izao zavatra lazaiko zao be deaibe mitranga zany ary be deaibe mpanompon'Andriamanitra na za zao azy efa nahita an'izany fa be deaibe ny olona nahita an'izany miaina amin'izany misy olona indraindray milaza hoe nahita an'Andriamanitra na milaza hoe nandrefeo mandana mivavaka mandana manompo an'Andriamanitra ka rehefa tena nangatahana tamin'ireny dany ianao manao mpiandry dany ianao manao pastera dany ianao manao an'izao rehefa tena nangatahana tamin'Andriamanitra nefa niseho ny endrika zay tena ao ambadika ireny fa ndraindray misy asany devoly zay tsy takatry ny sainao manosika anao hivavaka kanefa misy asany devoly ao ambadika zay manimba ny fiainanao manimba ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ary zany ny manahirana ka mila mitandrintsika aiza koa ny fanontaniana ny tenin'Andriamanitra manana n'ity baiboly ty nitsika tompoko e manontania an'Andriamanitra za tsy miteny hoe manao vatsapaka ao amin'ny baiboly tsy manao atsapaka tsika fa mijery inona moa ny sitrapon'Andriamanitra raha momba ny fanambadiana moa zany inona ny sitrapon'Andriamanitra zany ijereko azy ato raha momba ny fananana zanaka moa zany inona ny sitrapon'Andriamanitra raha momba ny vady sy ny fananan-janaka inona ny sitrapon'Andriamanitra raha momba ny asako ahoana ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany fa ato daholo zany rehetra zany tsy boky siansy ty fa tenin'Andriamanitra afatr'Andriamanitra ary zava-dehibe zany ary isika zay milaza fa manana ny tenin'Andriamanitra zany hoe manana an' Jesosy Kristy dia mifamatotra amin'ny saina sy ny fanahy ary ny fotsika dia mifamatotra amin'Andriamanitra ary zany fifamatorantsika amin'Andriamanitra zany dia azahoantsika valiny mazava ary tenenan'Andriamanitra amintsika amin'ny fomba mazava rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa hoy ny Hebreo 2:1 dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany zay voatendry ny ho mpandova ny zavatra rehetra izy no nahariany zao tontolo zao misy fomba be deaibe zay hitenenan'Andriamanitra anditanisa mazava kokoa ahoana daholo no fomba hitenenan'Andriamanitra mety miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny kapoka miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitahiana fa miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatsarotra miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny toroteny amin'ny alalan'ny vakiteny amin'ny alalan'ny olona zay mifanerasera aminao ary tsy miala amin'io tenin'Andriamanitra io ny teniny ny sitrapony ao daholo zany rehetrrehetra resahany zany raha miteny izy hoe mikapoka Andriamanitra izy hoe zanaka tiana ozy izy no faizina zanaka tiany Jehovah ny faizina raha miteny izy hoe toroteny dia manova olona izy hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy raha miteny izy hoe zavatsarotra ny tenenan'Andriamanitra dia hoe efa nandefan'ny olona nitsaka ny lohanay ianao Andriamanitra ao fa indro zay hoentinao mivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika raha miteny izy hoe ny fitahiana
no omeny anao de tornomia ao de miresaka an'izany raha manao an'izao anao de hotahina ny taranaky ny marina ho ny mpanao salamo zany hitantsika misoratra masina avokoa zany rehetrehtra zany fa indrendrentsika no isika hoy izao sy anao vatana be le teny hoe mafy loha irany hoe mafy loha ka mitovy am'le perikopa tamin'ny heriny nikapohiny aho ianao fa tsy reko naharary aho nandalasiny aho fa tsy tsaroko isy olona de efa kapoka impiry fa dre amin'ny tenin'ny sabakaky ty fa horitrina ny rano fa de efa reko foana efa raiko raha tena nandre anefa de tsy maintsy nanontany tokoa hoe ahoana tokoa moa zany hevitrao zany Andriamanitra ahoana tokoa zany sitraponao zany inona moa ty zavatra mitranga amiko ty satria zany ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra antanio reny sitrapon'Andriamanitra ho atsika ary tena fomba ny olon'Andriamanitra io raha misy olona tena manaiky an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy azy dia manontany an'Andriamanitra izy manao zavatra na mikasa na manatanteraka farany ny olona nandre ny tenin'Andriamanitra de mino anatra zay la ijosy nafinaritra tato anatin'ity perikopa ty satria mino anatra ianao inona moa ny teny dikany teny hoe mino anatra mafinaritra be ny dikany io teny hoe mino anatra io voakasika ny fo zay ny dikany teny hoe mino anatra arabaky teny amin'ny teny hebreo makady amin'ny teny malagasy voakasika ny fo mitovy amin'ilay any amin'ny asan'ny apôstôly hoe voatsindrona ao am-po ary nandre zany ny olona de voatsindrona tampony ozy izy ka nanao tamin'ny petera sy ny apôstôly namany manao hoe rahalahy inona nataonay asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa fito amby telopolo mikasika ny fon'ny olona ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fiainan'ny olona ny tenin'Andriamanitra manohitohina ny fiainantsika manokana io tenin'Andriamanitra io isa zavatra tsy tiatsika matsy rehetra misy olona miteny zany mandratra zay mihitsy tenin'Andriamanitra mandratra izy ny mandratra de izy ko manasitrana misy olona tsy te voakasika mihitsy mantsy de zay tsy mandratra azy mahafinaritra azy mandratra io mandona ny fo io tsy hoe mahafinaritra akory mahafinaritra zany lazain'Andriamanitra ndray tena mahafinaritra dadanao sy mamanao neninao dadanao fa inona mbola kely anao nikapoka anao ka misy hoe faly ary dada fa voakapoka misy miteny an'izany aka sisy an'izany tenin'Andriamanitra tompoko manindrona io sabatra roa lela ka manindrona ninona ozy izy manindrona ny tonona sy ny aina zany hoe vantolanao voakitika daholo mombanao rehetra hatrany anatinao any manteraka hatrany anatinao io tenin'Andriamanitra io mandona ny fonao io mampimalaelo anao de mitomany mety manafitohana anao koa tenin'Andriamanitra io fa sambatra zay sy tafitohana noho ny amiko Jesosy Kristy impirimpiry moa nisy olona tahaka izany natao amin'ny fiainako na mpitandrina efa tamin'ny fiangonana anankiray netiko efa 10 taona raiky amby 10 taona mahery any tao amin'le fiangonana tapitra ny 10 taona nanatona ray aman-dreny anankiray sy pastera de nisy olona tsy tia anao mihitsy misaotra anao nitsotra ahoaka fa za tia anao foana aho zaho tsy tia anao mihitsy fa maninona aho ianao zay izy vatambatana loatra rehefa miteny midatana be anao rehefa mitoriteny sy rehetra maratra mihitsy ny foko fa zao izy tia anao dray ahoana hoa mihinandre ny tiavanao za zany mbola tsy fantany hoe andeha akory ahoanandre ny tiavanao mahasoa izy ireny mahasoa ny fiainako tenin'Andriamanitra zako hoe tsy mitondra ny teniko raha ny teniko no etikoeto tsy isy mahazaka zany ary raha ny teniko no etikoeto mahafinaritra ny olona zany satria efa fantatra hoe zao ny mahafinaritra ny salema vaovao de teneniko daholo zay mahafinaritra anareo de hita fa azoko an-tsaina fa odinareo anatrandry nafinaritra zany lazay pastera atao zany naritra mihitsy mahafinaritra mihitsy tsy zany tsy zany tenin'Andriamanitra tsy tamin'ny teny mahataona ozy Paoly apôstôly fa tamin'ny adalan'ny fitoriteny ary anatra fitezana no atao ny anjara antsika dia ny manaiky fampanotsika
Ary zay le hoe mino anatra voakasika ny fotsika satria nino anatra ianao ka naneritera teo anatrehako raha nandre zay nolazaiko ny amin'izay anjo ty tanàny ty sy ny mponina eto dia ny fandravana azy sy ny atongavana ho fanozonana ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako ianao izao kosa efa naninona ozy izy ny tompo efa ny aino io olona mino anatra io nge zany ny tena vaovao mahafalo atsika mananatra anao Andriamanitra raha mbola miteny io Andriamanitra io miteny manana fifaliana manokana raha mbola miteny aminao izy voakapoko ianao voan'izao ianao voanitsy mbola fifaliana anao zany fa rehefa manginy io Andriamanitra io dia miteny lavitra noho ny teniny ny fahanginany ary mila mitandrina tsika ka ny olona mino anatra dia mahatakatra tsara ny zavatra mety hitranga aoriana fa raha miala amin'ny didin'Andriamanitra izy miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy fandravana sy fanozonana ny vokatra izany ary mazava ny lazainy Ezekela ao amin'ny Ezekela toko 20 andininy 20 fa ny fanahy zay manota ozy izy no fanahy zay manota no io izy misoratra be eo no faty misoratra be eo ambany eo izy fanahy zay manota no faty ny tenin'Andriamanitra zay tonga anofo dia Jesosy Kristy fantatsika tsara raha ny miala aminy sika zavatra mety hitranga raha misaraka amiko kosa ianareo izy dia tsy mahefa nininina ianao tsy mahavita nininina asa mety tsy mahavita nininina ianao tsy mahavita nininina tsy mamokatra ny olona rehefa tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy izy ny fototry ny finoantsika ary sangenina tonga ny Petera ny laza efa nantahataon'ny olona ho iza moa teniteny teo daholo ny mpianatra re dia ozy Petera hoe ianao ny Kristy ianao Kristy iza ozy izy zanak'Andriamanitra velona za kosa milaza aminao ozy ny tompo fa ianao ny Petera eto amboniny ity vatolampy ity naorika ny fiangonako hitanao ny mahamari-potitra atsika dia ny fanekenana io tenin'Andriamanitra io finoana anatra io ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny fanekenany Jesosy Kristy dia mari-potitra tsika eto amboniny ity vatolampy ity naorika ny fiangonako ary vavadiny fiainatsita ahoana tsy aresy azy zao lalana alentsika zao nge tompoko vavadiny fiainatsita zao misy olona milatsaka foana any isan'andro san'andro misy olona very foana isan'andro san'andro ianao mbola tian'Andriamanitra ka dia mandray an'izao teny zao ary ny tena fibebahana sy finoana anatra dia ny fanekenany Jesosy Kristy ho fototry ny finoantsika fanekenany Jesosy Kristy fototry ny finoantsika fa ny olona toy izany dia afa-doza tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona zao ny tenin'ny tompo tamin'ny Josia rehefa namaly ilay vehivavy antsoina hoe Olda mpaminany vavy eto any amin'izay lehilahy naniraka anareo izy izy fa indro angoniko any amin'ny razanao ianao ary angoniko any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana ary ny masonao tsy mba hahita ny loza rehetra ny masonao tsy mba hahita zay loza rehetra hoentiko mamaly ty tanàny ity dia nitondra ny valy no any amin'ny mpanjaka izy ireo teny mamy zany tenin'Andriamanitra zany natra nge zany hoe misy loza mitranga fa zao masonao isy loza hitranga fa zao masonao tsy ahitan'io tsy ahitan'io any masonao izy izy ary tsy lavitra ny ambaran'ny mpanao salamo zany salamo faraika amin'ny 90 zay ny fikiratsika ny faharatsika nandritra n'iny Covid iny sy mbola raha mbola misy zany 3e vague na 4e vague fikitra amin'izany tsika tenin'Andriamanitra manao hoe na dia isy arivo aza ozy izy lava eo anilanao sy ray alina eo kavananao dia maninona ozy izy tsy hatra aminao zany tsy hatra aminao zany reha afaka malala io hoe tsy hatra aminao dia vokatra fa ny asa miandry atsika ny angatan'Andriamanitra amintsika ary ny angatahana amintsika dia ny ino anatra anaiky ny tenin'Andriamanitra rehefa mandreny io tenin'Andriamanitra io zany ny olon'Andriamanitra dia mibebaka dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ary manaiky ny fitezan'Andriamanitra mino anatra ary dia afa-dozontsika inona moa ny tena loza ny loza nge tsy le mitranga amin'izao fotoana izao fa hoe very ianao ny lozany dia hoe lasa arapaky ny fiainatsita ianao ny fahafatesana ianao maty tsy nanana an'Andriamanitra ianao na hoe matimaty foana eto amin'ity tany ity ianao fa ny tena fahasoavana dia hoe eo apelatanan'Andriamanitra ny fiainanao ary manana tondro zotra sy toro lalana ianao dia ny tenin'Andriamanitra manana mpamonjy ianao dia izy Jesosy Kristy mahireza ravana malala tompo ane taridalana antsika indray ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra araka izany teniny izany amen.
Vavatsika. Tompo malalanay io, ndreto zay tonga eto anatrehanao, ndre ny teninao zahay, ary efa nandre teny marobe zahay, marobe no efa renay tamin'ireny tenin'Andriamanitra reny. Fantatro koa nefa mivokatra zany fa tsy tsara mandrakariva, fa eny no mampiseho ny mahampanota anay, ny mahamafy atoka anay, mahamafy loha anay, ka dia tsy miheno zany tenin'Andriamanitra zany zahay. Ny tenin'ny olombelona ny henonay, ny olombelona zay mitory ny tenin'Andriamanitra ny jerenay. Izahay izay hitoriana ny tenin'Andriamanitra no manandratra ny tenanay, olona tena olon'Andriamanitra. Fonanay aminao reny lalana rehetra disona lenay ireny. Mpianaro zay hifikitra amin'ny Jesosy Kristy, mpianaro zay hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, mpianaro zay hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy noho ny ezaka vitanay anefa na azonay atao, fa noho ny asany fanahy masina eo amin'ny fiainanay. Mba tokony famindramponao zay, ary dia ao reny tsara ao amin'ny teninao ny fonay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay sy Mahalalanay, efa namela heloka anay no angatanay zany. Amen.